salamo fa efatra ambefapolo ka ny andininy fahavalo voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva ary ny anaranao no derainay mandrakizay. Izany teny amin'ny salamo izany no entinay mianada miarahaba anareo any tokantrano sy any amin'ny toerana rehetra izay misy anareo. Tena iraisantsika izany salamo izany satria isika mianakavy dia miaiky fa tokony ho deraintsika mandrakariva ny Andriamanitsika noho ny soa nataony tamintsika. Raha tsy mijery afa-tsy ny enema fotsiny vao mivakivaky itsika tratran'izao fandaharana iarahantsika sy mamitsika loatra izao dia tena nanome fahasoavana tsy hita pesipesena tsy hita vanavana ho antsika ilay Andriamantsika ary izany no tokony hiterahantsika azy. Koa dia miarabanao tompoko tafaraka aminay indray amin'ity androany ity hiaraka hiderin'Andriamanitra isika iray fo iray saina amin'izany fiderana izany. Tsy adinonay koa manona ny fiadana amin'ny tompo ho ao atokantranonao ao na aiza na aiza toerana misy ianao enganye ho eniko izany fiadanan'Andriamanitra izany mandrakariva ianao sy ny ankonanao. Amin'ity androany ity dia fifaliana ho anay ato amin'ny fandaharana an-tsankira fiderana ny miaraka amina vahiny izay nasaina indray amin'ity androany ity hiara hiderin'Andriamanitra amintsika amin'ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy ireo. Tsisa moa izany fa ny groupe Jacqueline izay efa hitao anatrehako eto raha teo miarabanao Jacqueline tafaraka aminay amin'izao fandaharana izao. Ye miarabanao chef Moïse. Fifaliana ho anay ihany koa ny miarahaba antsika rehetra ny tokantrano. Fifaliana ho anay ny hiaraka hidera amintsika tsirairay avy any tokantrano amin'ny alalan'ity fandaharana an-tsakira fiderana ity. Misaoratoko zay koa dia faly miaraka aminareo ary rehefa nantsoinay ny groupe Jacqueline dia avy hatrano dia nanolo tena tsy ny salasala satria tena fiainan'izy ireo koa ny mideran'Andriamanitra amin'ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy ireo. Efa elaela ihany Jacqueline nahafantarana izany groupe nareo izany izany groupe Jacqueline izany efa elaela ary betsaka nefa nandehananareo teto amin'ity noson-drazantsika ity mahalala n'izany groupe Jacqueline izany avao mba tiana ho fantatra satria ararotina ihany no fandalovanareo atao amin'ity fandarana ity. Inona moa izany ny tanjona tena nananganareo ny groupe Jacqueline sy mbola mahatonga ny groupe Jacqueline misy hatramin'ity ny androany efatra amby roapolo sy roa nefa fa ela izay nahafantarana groupe Jacqueline izay. Ye tanjona voalohany indrindra dia ny ilaza ny hatsara n'ilay Andriamanitra izay nahary antsika ary fifaliana ho anay ny izara izany amin'ny olona rehetra mpiarabelona rehetra amin'ny alalan'ny hira fiderana izay anjara fanomponay an'Andriamanitra izany. Misaora tompoko mazava tsara izay ary ataoko fa tena mahalaza ny antom-pisian'ny zareo mihitsy izay nilazainy Jacqueline toy izay. Tsy tanjona ela mpiaintsika mianada fa ianareo hideran'Andriamanitra amin'ny talentareo miaraka aminay no tena nanasainareo na izany aza fantany anankiray kely fotsiny. Nisy nandritra an'izay fisianareo zay ve Jacqueline zavatra anankiray mba tena nandonanao nahafaly anao naharavanao mihitsy teo amin'izany fanaovana ny asan'Andriamanitra tamin'ny fitoriana tamin'ny talenta izay nomeny anareo izany. Ye fa ny amin'ny toerana anankiray izay tena lavitra dia lavitra tokoa tena tsy nampozinay mihitsy hira anankiray izay tsy nieritreretinay akory hoe hohain'ny olona any hohain'ny olona any kanefa dia rehefa tonga teo izay dia hoe efa ianareo no mihira an'izany hira izany teo izay vao tonga saina ve tonga aty izany ny hira rehetra tamin'izay fotoana izay dia tena hoe fifaliana niaraka nidera tamin'ireo olona ireo nifampahery tamin'ireo olona ireo ary tao anatin'izany dia nisy ny olona izay nanolo tena ho an'Andriamanitra ary tena latsa-dranomaso hoe tena tsara ilay Andriamanitra ivavahantsika ary mbola ho deraintsika mandrakizay mandrakizay. Soratopoko deraina mandrakizay ny tompontsika andao ary sika tsy ho tazomina ela andao hiaraka amin'ny groupe Jacqueline hideran'Andriamanitra tsy androany ihany mandritra ny fiainantsika manontolo ary ho ambavatsika mandrakariva ireny fideran'Andriamanitra ireny. Ndao ary.
tokony ho avinao. Misedra ty sarotra ve ny fiainanao, no ireo olana marobe izay miseho da mila hampamohy fo mampisanto ity misy vahaolana lazaiko anao. Ao lay Jesosy vahaolana hoesy ho anao, izy lay fitiavana sy fiadananao. Raisy anio oekeo mpamonjy anao, deo azonao antoka tokony ho avinao. Soavana fotona mety toko iomanana ho any an-danitra fa tsy aharitra ny ety indro mbola mifony faravara hidiranao amin'ny lanitra, kanefa kosa manampehitra. Oh, ararao ty teny anio zao, fa nany ampitsotsy ho fantatra eny fanadezahitra ganio. Jesosy be fitiavana mbola miandry izy zao, miandry ahy sy anao. Mifanantenana mameno ny fo fa hoavintray Jesosy nay mandalo ihany ny ety an-tany hoavignasambarana sy ampiwainy toky sy ny asoavana
izeti de mafuriaini wanilai sakazani tiamini teni lazani fanasatauni izeti mizara ni tsara wanilu piaramunina izeti de manananzara setununina fiti si miuvano vina fiti luarano di su fiti si andalana ciappin si mamana paru izeti misara ni sara wanilu piaramunina izeti te manananzara setununina si piuvano vina fiti luarano di su fiti si andalana ciappi si mamana paru izeti misara ni tsara wanilu piaramunina izeti te manananzara setununina fiti si piuvano vina fiti luarano di su fiti si andalana ciappin si mamana paru izeti misara ni tsara wanilu piaramunina izeti te manananzara setununina
Ti aikitsuni anao si wanao miulasaiko atsami aiko fokiomenanao Kristi toireo mpianatra nanarady iantorakeo ansajinao no hasambarako etsy hoianao e avy hotantanako ifikitratsy alaminao retsy fokoray ka hanobokany siomandraky zay iantorakeo ansajinao no hasambarako etsy hoianao e avy hotantanako ifikitratsy alaminao retsy fokoray ka hanobokany siomandraky zay faniliko anio kambavany isaorantsika ny groupe Jacqueline nanao izay tapany voalohany zay niderin'Andriamanitra niaraka tamintsika tena mahafinaritra izany miderin'Andriamanitra zany ary isaorantsika azy ireo zany tapany voalohany zany eto tenatena ny mba hahafana izy ireo makaina kely de efa mahazatra atsika ny mandraindray ny tenin'Andriamanitra angalantsika faherezana amin'izao fiainana efa tena mampitotongana ny fiainana amam-panasy ny fiainana ranofo zao andeha aka faherezana amin'ny tenin'Andriamanitra isika ka ny salamo fa 3:10 no andeha angalantsika izany faherezana zany amin'ity androany ity sy amporisika atsika mihitsy hideran'Andriamanitra amin'izao fiainana misy atsika izao salamo fa 3:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Jehova no mpanjaka mitafy voninahitra izy Jehova mitafy endry misikina hery izy ary zao rehetra zao nampitoerina ka tsy hetsika manana antony maro tokony hideranan'i Jehovah tsika menakavy manana antony maro tokony hanandratana ny voninahitran'Andriamanitra tsika menakavy antony maro be tsy ho voatanisa mihitsy ary anankiray amin'ireny ny ato anatin'ity salamo fa 3:10 tsy ray fotsiny fa maromaro izy eto ny voalohany de hoe mpanjaka Jehova no mpanjaka ny Andriamanitsika mpanjaka ambony mpanjaka rehetra ary mpanjaka mitafy voninahitra tena naniry hitan'izany voninahitra Andriamanitra zany Mosesy kanefa izy Andriamanitra tsy ahita satria mahita an'izany ianao de ho levana tsy ho tantonao zany fa mitafy voninahitra ny Andriamanitsika ary Davida mpanjaka ity salamo fa 3:10 ity mantsy de tsy fantatra mazava izy any nanoratra azy fa ataon'ireo mianatra teolojia hoe salamo kambotra izy ity tsy fantatra mazava fa Davida mpanjaka ny amin'ny salamo 220 de zao mihitsy no tenen'ny Davida mpanjaka eo amin'ny 19 salamo 220 Jehova tiako ny trano itoeranao de ny fonena ny voninahitra Andriamanitra mitafy voninahitra Andriamanitra satria ny toerana ipetrahany mihitsy ny toerana fonenany mihitsy feno voninahitra araka ny lazain'ny Davida teo satria tena fonenany voninahitra ny fonenana misy an'Andriamanitra ary izany natonga Davida tiako ny trano itoeranao satria feno voninahitra zany ka tena mety mpiderana ny Andriamanitra mpanjaka Andriamanitra mitafy voninahitra ary Andriamanitra mitafy hery tsy mampihetsika ny zavatra rehetra zay ny voroniny na iza siantifika mahay de milaza fa tena mahavariana fa nisy mpamorona zao tontolo zao satria mitoetra tsy mihetsika marina va eo ny fanombana ataontsika zanak'olombelona ny tontolo iainana fa Andriamanitra mbola mitazona
ny zavatra noforoniny eo ampelantaniny mandraky teandroany de mbola mitoetra tsy mihetsika ireny. Ny andininy faharoa ny seza fiandranao nampitoerina tramo fahagola hatry zay ianao eto koa zany eto de anisan'ny ideranan'Andriamanitra ny toetrany amin'ny mamandrak'izay azy hatry zay ianao. Andriamanitra tsy nanam-pandohana ny Andriamantsika fa nisy hatrizay hatray ary mbola hisy mandrakizay mandrakizay tany amin'ny lasa ny Andriamantsika ary mandrakizay any amin'ny ho avy eo Andriamantsika eo tsy misy fiafarana mandrakizay izany ny toetran'le Andriamanitra mandrakizay tsy misy tenin'olombelona ahafahana milaza an'izany amin'ny fomba tsaratsara sy ambony kokoa fa de mitsara indray de mandrakizay Andriamanitra. Ary ilay Andriamanitra mandrakizay raha ohatra isika olombelona mety maty zasy ianao mety maty manakambana ny fiainantsika amin'ilay Andriamanitra mandrakizay de lazaiko anao fa anana fiainana mendrim-piderana sy mpideran'Andriamanitra isika lasa mikambana amin'ilay mandrakizay ny fiainantsika zay voafetra mety maty de lasa fiainam-piderana ny fiainantsika ka tokony hiderantsika n'Andriamanitra koa ny toetrany hoe mandrakizay ny Andriamanitsika mandrakizay izy tany amin'ny lasa ary mandrakizay any amin'ny ho avy. Andininy fahatelo manandra-peo ny rika Jehova eny manandra-peo ny rika mampirondrona amin'ny feony ny rika ohatrany hoe misy zavatra mitranga zany ny rika moa indraindray atao amin'ny baiboly de ilazana vahoaka ilazana andreo olona manafika ohatran'izany ny ilazana ny rika atao amin'ny baiboly de ohatrany hoe mampiororo manandra-peo fa valiny eo amin'ny andiny fahaefatra mihoatra noho ny rano sady be no mahery eny mihoatra noho ny onjan-dranomasina lehibe ny voninahitry Jehova any amin'ny avo. Eto de mivery indray ny voninahitry Jehova ny herin'Andriamanitra de mahafe ny zavaboariny mihoatra noho ny famonjanonja ny onja sy ny rika mitady anafitra. Ny herin'Andriamanitra manana hery tsy hay tohaina manana hery tsy hay lazaina ny Andriamantsika ka mendrim-piderana loatra manana ny hery ahafahana mifehany zao tontolo zao ary izany no tokony hiderantsika azy. Amin'ny andininy fahadimy ny teny vavolombelonao de marina indrindra fahamasinana no mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehova ao. Iverina indray ny fahamasinan'Andriamanitra masina koa eo Andriamantsika io masina ary zany fahamasinana zany no ahalalana ny toetran'Andriamanitra masina ny Andriamantsika. Zany fahamasinana zany no ao anatin'ny toerana fonenan'Andriamanitra. Zany fahamasinana zany no mamehy ny maizy an'Andriamanitra ary mila ny mandrakizay misy isika mety maty atakatra zany fahamasinan'Andriamanitra zany ka dieny zao isika de andao iderin'Andriamanitra noho ny fahamasinany keo andao hanome voninahitr'Andriamanitra noho ny fahamasinany mendrika hoderan'Andriamanitra ny Andriamanitra mpanjaka mpanjaka izy Andriamanitra mitafy voninahitra izy Andriamanitra mitafy fahamasinana izy Andriamanitra manana ny hery ahafahana mifeny zavatra rehetra izy ary Andriamanitra mandrakizay tany amin'ny lasa ary mandrakizay any amin'ny ho avy ny Andriamantsika. Tsy mety aminao ve ny mandray izany toetran'Andriamanitra zany amin'ny fiainanao de hopidera azy ianao hompame voninahitra azy ianao tsy azonao an-tsaina ve fa tokony ho izany mihitsy ny fiainako sy ny fiainanao manomboka izao satria mendrika izany ilay Andriamantsika mankasitraka anao manaraka an'izao fandaran'izao ary manaiky iderin'Andriamanitra mandrakariva noho izany toetrandrehetra zany ho aminao ny fahasoavana eo Andriamanitra io fa ho amintsika kosa ny fifaliana eo mpanompoana azy. Amen. Dao indray aritsika indray amin'ny tarika Jacqueline hiderin'Andriamanitra ilay Andriamanitra manana le toetra rehetra lazaintsika teo andao akambana amin'ny fosinsaina hidera azy dao ary. Secondi zay hoavy aza de tsy hay ny hany fantatro zay tena itokiko ny tompony ay ny fiainako hatr'izay revalim-bavaka tsy takatry ny saina izay avelany hitranga ihany ko de zava-miafina tahaka
kilo niseo zay teo aloha ka nahatongay iloha bava hoe Jehova no mahalala izay masoa ny atao rehetra dia fantany avoko fa izy mahay manome mihoatra ny angatanao fa ny tadiaviny dia mba hatoky anao Seja piaina nefa mahazatra dia lasa hery fiarovana hoay satria ny tompono niaraka ny zaka ka nahatonga haitoro sy hosa ny mafindrindra fisarahana manaina zay tao tsy zakan'olombelona tokoa fanantenana ihany ko ka nahatonga iloha bava hoe Jehova no mahalala izay masoa ny atao rehetra dia fantany avoko fa izy mahay manome mihoatra ny angatanao fa ny tadiaviny dia mba hatoky anao Jehova no mahalala izay masoa ny atao rehetra dia fantany avoko fa izy mahay manome mihoatra ny angatanao fa ny tadiaviny dia mba hatoky anao fa izy mahay manome mihoatra ny angatanao fa ny tadiaviny dia mba hatoky anao fa izy mahay manome mihoatra ny angatanao fa ny tadiaviny dia mba hatoky anao Kauri tumpu numba tikuku Sachinyan zara viaminaude fienanasu Nambisiaza ni mahuri simiacha Ya nonwefa ni tuja ni racha Kaurai dei faliku yanau numai se faniriku apecha kwe watananau sai mahasua sai sarakanau de tiafa kamamu Si chakau diekeku Zai si chakau dei faliku Yanau numai Se faliriku Apecha kue watananau Zai mahasua Zai
fahafahana zay zava monzo ity vavaka yani nuiji fandraisako aminao yanao no elikio hanao ao kanihuavizai burawacheako temahatukiao fawelofonianao ajamanicha tumbunu sadipalifrafinunianao tesosio sisitarainaku afatianao kanihuavizai burawacheako temahatukiao fawelofonianao ajamanicha tumbunu sadipalifrafinunianao tesosio sisitarainaku afatianao ijunifiainaku azuli wanao kaniuavizai burawacheako temahatukiao fawelofonianao ajamanicha tumbunu sadipalifrafinunianao tesosio sisitarainaku afatianao ijunifiainaku azuli wanao dan noir genesanao lai feuni tumpu manau tuisao ori panuta handevunyuta isao desao mihitsy no tuerinao Zereu he ni wavinao Tita panave fauvedianao Impiri Doi fanikiri Nefa saruvi Mulatiku furianao me
misaotra an'Andriamanitra sika fa tanteraka sondrainy androany ary afaka niterin'Andriamanitra niaraka tamin'ny groupe Sakiliny. So raha tsika Andriamanitra noho ny mbola ahafahantsika manandratra amin'ny voninahiny, mbola ahafahantsika midera azy ankalalana ary manome voninahitra azy amin'ny alalan'ny zavakanto dia ny hira tahaka izao. Agnatantsika mbola ity foana ity fandarantsika ity, ahafahantsika mianakavy miray fo midera azy. So raha tsika koa ny groupe Sakilina niaraka tamintsika tamin'ity androany ity, niara niderin'Andriamanitra ary naneho fiatsika sy seho mahafinaritra teo amin'izany fiderana an'Andriamanitra izany. Itombo lalandavany ny fiderana izy ireo an'Andriamanitra ary tsy ala amin'izao laran'izao izy mandra-piferin'i Jesosy Kristy eo amin'ny ranolanitra. Aloha nisy rahantsika dia indendra io menay anao ny teny avy amin'ny soratra masina izay hoentinao mamakivaky indray ny andro izay iainanao mandra-pahatongany amin'ny herin'ny androany ahafahantsika miaona eto indray. Ao amin'ny Salamo 7:30 ka ny 9:20 no teny omenanao amin'ity androany ity. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famondram-pony. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famondram-pony. Izany no tena teny afaka iamitsy eo amin'ny fiainana mesarotra ary izany no menanao. Mitsinjo anao ny mason'i Jehova satria fantatro fa matahotra azy izao sy ianao. Matoa manana fo hitera azy ary manantena azy isika matoa manandratra ny voninahiny. Ka za matahotra ianao mandritry ny andro lalovanao indray mandra-pionao antsika amin'ny herinandroany toy izao fa hitsinjo anao ny mason'i Jehova ary aoka tahotra azy mandrakariva ianao dia hitsinjo anao ny masony. Aoka natena azy mandrakariva ianao dia ho faly tsy ravoravo eo amin'ny fitsinjovana anao. Mametraka velomandray ary tompoko dia amin'ny heriny androany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra hiaraka eto indray tsika miaraka amina korala zay nasaina manokana indray hiaraka amintsika. Veloma ary tompoko samy ho tahina. Veloma tompoko.